Fizikatrano ny fampiralamba vao onjam-peo efatra treto no nakatona manerana ny Madagasikara vokatry ny tsy fanarahana ny maridrefy farana tsy ho ela ny fanadiovana ny maridrefy ny onjam-peo rehetra eto Madagasikara hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Onjam-peo hatrany amin'ny 500 hatreto no vita fanaramaso. Tsy maintsy atao ny fanadiovana mba hialana amin'ny loza mety ateraky ny fifangaroan'ny maridrefy ho ny fanazavan'ny ministry ny postra. Lafiny teknika fa tsy misy idiran'ny lafiny politika ny fanakatonana vonjimaiky ny onjam-peo sasany hoetrany ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ivrasata. Onjam-peo 700 hatreto no fantatra fa misy eto Madagasikara. Efa vita fanaraha-maso ny 500 tamin'ireo, 430 ny onjam-peo tsy nanara-dalàna ary 4 tsy maintsy nakatona. Misy onjam-peo tsy manaja ny maridrefy na nitanjaka tokony ananany ka manindry maridrefy hafa hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ohatra tamin'izany ny fisiana radio iray nifangaro tamin'ny maridrefy ny fiaramanidina tao Mahajanga. Tsisy zany hoe radio miandany amin'ny fanjakana na mikontra amin'ny fanjakana zany, mitovy daholy ny rehetrarehetra eo anivony lalàna. Ary zahay ao amin'ny ministera dia mijery akaiky an'izany. Tsisy zany interventionnisana izy zany fa manara-dalàna dia miasa ao anatin'ny lalàna. Fantatritsika fa misy puissance maximum azo atao amin'izany satria lasa manimba n'ilay radio eo akaiky ny raha ohatra ka mahery vaika loatra ny radio ny équipement ananany. Satria ny tanjona dia tsy hoe anakatona radio fa ampidirana amin'ny ara-dalàna ny rehetrarehetra. Satria zava-doza be ny fampiasan'io fréquence io raha tsy teny tany Majunga ohatra ny aviation civile dia sahirana satria nisy radio lasa mbrouillé ny communication entre an'ilay pilote hiaterira ny avion hoentiny ny fréquence izay ampiasain'ilay radio. Afaka miverina misokatra indray ireo onjam-peo nakatona rehefa mahavita ny fanitsina napetraky ny Artek. Ny Artek ihany no manome ny fahafahana mampiasa ny maridrefy rehefa vita ny fizahana. Nijijika ny sekoly tsy miankina amin'ny sehatra ny teknôlôjia avo lenta omaly ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra.